Manamarika ny fahadimapolo taona ny Jirony ny école privée Soanirina etsy Akady fotsy tamin'ny alalana fanompom-pivavahana lehibe no nanamariana izany teo anivon'ny FJKM Akady fotsy ihany ary atao ihany koa nanatanterahana ny Jobily izany fotoana lehibe nahafahan'ny rehetra ny mpianatra ny mpanabe ireo rehetra izay efa nandalo teo amin'ny sekoly niara nitrotro ambavaka indray ny fiainan'izany sekoly izany ny fotoana androany araka izao tatim-baovao izao. Valombenipolo sy sivinjato sy arivo, valombenipolo sy roa arivo, mankalaza ny fahadimampolo taona nisiny ny école privée Soanirina ao Akady fotsy. Ho fisaorana sy ho fangataham-pitainan'Andriamanitra dia nisy ny fotoam-pivavahana no tanterahana ny maraina teo, izay noentina ihany koa isantarana ny fankalazana ny Tonjobily, fotoam-pivavahana izay notarihan'ny mpitandrina Ranjakavola tao amin'ny FJKM Akady fotsy. Zay nampolo tenako, dimapolo taona zay lasa, dimapolo taona ny vita, amonjato maro zaza efa nampitany fahalalana ny sekoly, mbola maro koa ireo viasa, mpanabeam-polo maro no fandrify tatao sekoly, ary ireo mbola ampirinasa, ary tao ireo efa nisotro ronono. Tompon'andraikitra samihafa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana no nanome voninahitra ny fanokafana ny taom-pakalazana androany raha tsy laza fa tsy ny tale nasionaly ny DINEP ny lehibe ny farim-piadidian'ny mpampianarana Cisco Antananarivo renivohitra ary ny tale ny ONEP noderaina ny ezaka vita nandritry ny 10 taona ka nisy ny fanolorana ny diplôme d'honneur. Marina fa anisan'ny mampiavaka sekoly Soanirina isa taona ny voka-panadinana tsara.